Apitsikina ndray tompoko lasy tompoko avy nitsitiako ny tokatranonao amity ariva ity manasanao raka izany anaraka ny fampalalam-baovitsika hatramin'ny farany tontolo ny politika avy hatrany dia io tirantsika ao anatin'izany mifamafao ankehitriny ny vaovao momba ny raharaha marika ara-valomanana nitondra fanazavana mikasika ity raharaha ity ny solo-mavim-bahoaka Kirivo Randrianarsoa izay nanamarika fa ny fanajanatra ny tondrozotra no takiany Ankolafy Ravalomanana ary tsy tokony andinjika ny filoha teo aloha marika ara-valomanana ny fomba fodiny teto Madagasikara. Tsy mbola misy ny vaovao marim-pototra momba ny raharaha marika Ravalomanana raha nanambaran'Andriamatoa Kirivo Randrianarsoa solo-mavim-bahoaka avy ao amin'ny Ankolafy Ravalomanana manahy izy noho izany amin'ny mety isian'ny fanaovana atsindry ny fanjakana amin'ity raharaha ity ary nitaky ny fampiarana ny tondrozotra ny Ankolafy misy azy. Mafao ny vaovao satria tsy manao ny mangarahara ary tsy milaza ny tena marina ny fitondram-panjakana fa mafao zany tonga eny amin'ny sain'ny vahoaka dia mindrorosaina ny olona hoe fa iza marina ny tena manao io zavatra io ny fanjakana ve fitondram-panjakana ve sa sao dia mba misy andian'olona ao ambadika ao izay tsy voaraka fanjakana ka voaporitra anatin'izay ny fanjakana hatreto zao dia tsy afaka niona tamin'ny avokany Andriamatoa Ravalomanana na dia efa voalaza ara fa hoe misy zany instruction mena anaovana ankety azy tonga tany Antsiranana ny avoka maly anankiroa mbola tsy niona misy milaza fa hoe adiadina izy noho ny fahatongavany teto misy moa ireo milaza fa hoe misy zany ireo article ao anatin'ny penal zany anenjehana azy dia zao ny tiako lazaina eto ny feuille de route dia lalàna faratampony indrindra amin'ny lalàna rehetra ary anatin'ny feuille de route dia misy soratra hoe retour sans condition zany hoe tsy misy mihitsiny zany na endrika inona na endrika inona nampiasainy anenjehana azy retour sans condition soratra ao. Manoloana izany anefa dia miroso ny fampiresahana eo amin'ny Ankolafy Ravalomanana sy ny mpitondra ankehitriny araka ny fanazavana ny fampiresahana sy ny fampidiniana ahitana vahaolana tsy maintsy misy foana tsoroko mazava eto za tsy ao anatin'izany fampiresahana zany fa misy olona ao aminay mandeha midinika amin'izany misy filohan'ny Ankolafy Ravalomanana fizotrany misatra dia misatra tovy amin'ny lazaiko teo aloha hoe lasa mirorosaina ny olona hoe anao marina sa tsy anao marina aiza marina le izy ny zavatra tokony atao angamba dia tokony misy fandraisam-pitenena nataon'ny ministra fitsarana izy mahafantana ny zavatra rehetra tokony holazaina amin'izay aiza marina tsy ampirorosaina ny olona intsony. Raha ny vaofarany moa dia tsy mbola afaka niona tamin'ny mpisolo vavany ny filoha teo aloha tany Antsiranana Andriamatoa isan'ny Asina Andriamadison sy Désiré Randrianarivelo no voalaza fa ampisolo vavany ny filoha teo aloha ity.